Itsakilany rarindrava amin'ny vondrona mapara ny Prime Ministre hoe Andriamatoa Ratsiraka Élysée no ity vondrona ity manana solotena betsaka indrindra amin'ireo solombavambahoaka voafidy. Toy izay ihany koa ny tenany ny fandrafetana ny gouvernemanta izany hoe ny mpikambana ao amin'izay ministera samihafa izay. Tsy zina resaka sy ady hevitra intsony satria rariny loatra raha ny vondrona politika mapara izay nazony maronisa noho manolotra amin'ny Prime Ministre hoe Andriamatoa Ratsiraka Élysée mpikambana ao amin'ny filakevitra ambony tetezamita sady sekretera jeneraly mapara raha ny ona tampanao gazety ny tenany androany tetsy anosy. Andriamatoa Rajoelinandry io no iriny mapara ho Prime Ministre ho iatrany Andriamatoa Ratsiraka Élysée. Fa io zavatra tsy tokony asiana resaka sy asiana commentaire. Mazava ny article 54, le président nomme le Premier ministre sur présentation du parti ou groupe de parti majoritaire. Anteny gasy azy iny vomeka mazava. Ka ny groupe de parti majoritaire de mapara. Clé ny Premier ministre de aty aminay mapara. Ça c'est clair. Fantatry ny vahoaka malagasy manontolo fa ratsy mapara de sahirana teo président ery Rajonarmampiano mety tsy lany mihitsy aza. Mapara no nalany azy. Ka na de valimbambena fotsiny azy de ny Prime Ministre atolotriny aty de tokony ikeny. Mikasika ny gouvernemanta fisokafana kosa de ho an'ny ty mpanao politika ty tsy gouvernemanta firaisam-pirenena intsony no hatsangana ato ka tokony ny vondrona mapara ihany koa no mitazona ny akamaroan'ireo ministera. Matoza ay namony tena lany vola, lany arena, lany erintsena, lany erintsandra, lany fotoana de mba azahoanay ny majoritaire, ny majorité, mba ho anay ny Premier Ministre, mba ho anay ny président ny Assemblée nationale. Normal raha zahay maka ny abetsahan la majorité des ministères. Normal zany. Fa tsy hoan'olona resy na hoan'olona tsokan-daharana. Manao opposition izy raha tiny. Ny président de république manana izy ao anatin'ny gouvernement ao, manana anjarany izy zay atao hoe ministère clé na hoe ministère de souveraineté. Zahay tsy mandany zany. Lazatrany Andriamatoa Ratsiraka Élysée fa tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaham-pirenena intsony ny vondrona iraisam-pirenena na inona fa napahakevitra miainga satria efa nanaiky amin'ny pompe ofisialy ny valim-pifidianana demokratika.